Na feny fipetraka lasa commune kehitriny Anosy Avaratra. Eo anatrehan'izay indrindra dia lasa botsy lasa teo no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny fitsanganana ny ratsan'ny atoko ery vaovao any Madagasikara ao amin'ity commune Anosy Avaratra ity. Tamin'io andron'ny sabotsy ihany koa nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny fitsanganana ratsan'ny atoko ery vaovao any Madagasikara na ny SVM Anosy Avaratra. Folo ny isan'ireo mpikambana ao aminy izay tarihin'ny délégué Rabiarvelo Erjon fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Dada John. Moa zany dia tsara ho fantatsika fa nafen'ny fepetra ma commune azy hita Anosy Avaratra ity dia natsangana androany tamin'ny fomba ofisialy le bureau Vonjimaika eo anivon'ny antoko politika ery vaovao Madagasikara ka dia ndeto zay miseho eto satria natsangana androany zany io bureau io zay tarihiny tena koa ny anarako moa dia atao hoe Dada John ny fiantsoa dia sy ireo namana mpiara-miasa. Nitondra fanazavana manodidina ny fitsanganana ny ratsa mangaika ny SVM any Anosy Avaratra ihany koa Ramatory Raholy Fidiso Tina solitena ny SVM bureau ny district Navaradrano. Eo andalina mpametrahana ny antoko moa zany zao amin'ny fokontany rehetra manerana Madagasikara mihitsiny dia mbola tsy tara akory nareo fa dia mankahery anareo ary mampirisika anareo hatrany amin'ny fanentanana ny olona ny namatsika hiditra ao anatin'ny antoko HVM. Marihana moa fa Anosy Avaratra dia ao anatin'ny district Navaradrano. Ao anatin'ny district Navaradrano azy dia nisan'izany izy loharano ny poiran'ny filohantsika Hery Rajaonarimampianina dia mitondra ny teniny zany izahay fa Avaradrano dia atao lohalaharana amin'izao fitondrana misy atsika izao ary faniriana indrindra no ananan'ny Anosy Avaratra mpitantana mitovy foto-kevitra amin'ny président Hery mba ahafahana manohana aingana amin'ny fijoroan'ny commune amin'ny tetikasa rehetra izay mbola ho avy.